Ny zoma lasa teo kosa no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny seminaire naharitra 5 andro izay niarahan'ny masovon'ny États-Unis sy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tetsy amin'ny CMS Sonirano no nanatanterahana ity seminaire goavana ity. Rahantsika ary ny akon'izay eo amin'ny sarin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ny farana ny zoma teo ilay seminaire nokarakarain'ny masovon'ny États-Unis sy ministeran'ny fiarovam-pirenena tetsy amin'ny CMS Sonirano. Tompona andraikitra ambony avy ao amin'ny tafika malagasy ny gendarmerie pirenena ary ny avy amin'ny polisy pirenena sy ny firaisamoam-pirenena no nizarana sertifika nandritra ny lanonam-pamaranana rehefa avy nanaraka fiofanana nandritra ny 5 andro. Fiofanana moa zany dia niompana tanteraka tamin'ny lalàna sy ny lalàna mifehy ataontsika hoe fifandonana ara-tafika. Zay zavatra zay dia be da be ny zavatra ao anatiny. Satria akoatra ny hoe raha ohatra ka hiady samy firenena dia misy ihany koa fanajana ny zon'olombelona. Zay zany no zavatra ngeza be ary zareo avy eo amin'ny masovo amerikanina moa miaraka amin'ilay ivitoerana avy any États-Unis no nanao an'ilay fiofanana dia ny fampizara tamin'ny ireo tompon'andraikitry ny fandriampahalemana zany hoe nitafika ny gendarmerie ary ny polisy pirenena miaraka tamin'ny ministera ny fitsarana ary ministeran'ny fitaterana ny mikasika ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny zay lalàna mifehy any amin'ny sehatry ny ranomasina zay. Nanamafy ny capitaine de frégate Robert Stoss, tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny masovon'ny États-Unis, fa isan'ny tombontsoa azony ireo mpandray anjara tamin'ity seminaire ity ny fahafahan'izy ireo mampiatra ny fepetra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona amin'ny asan'izy ireo andavanandro. Ny secrétaire général ny ministère fiarovam-pirenena ny général Veloir Soupoton dia nanambara fa vaolana manoloana ireo ambana na menace amin'ny zon'olombelona ny fehi-kevitra tapaka ary tokony hizara izay traikefa azony ireo manambonina hitra ampiofana.